Ka mbola amin'ny fifaliana mandrakarivo no ahafahana miaraka amintsika indray no anatin'izao teny fampahirezana izao. Teny avy amin'Andriamanitra mba hampionana ny fontsika manoloana ny ady izay hatrehany araka ny nanambarantsika hoe ity amin'ity izao tontolo izao ity, indrindra amin'izao vanim-potoana faran'izao, tsy mitsahatra ny loza ary miseho amin'ny fomba rehetra ary eo anatrehan'izany no tokony handrehantsika mandrakariva ao amin'ny soratra masina mba ahitantsika nitoky avy amin'Andriamanitra, satria io Andriamanitra io dia mampiseho ny zavatra lasa ny ankehitriny ary no avy ary ny tanjona an-kendren'Andriamanitra dia mba hahatonga antsika hiambina mandrakariva ahafahantsika manaja ny fepetra rehetra ilaina hiatrehantsika ny loza izay mamely tampoka mandrakariva mialohan'ny zavatra rehetra hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra iray, misaotra anao mandrakariva izay satria Andriamanitra be voninahitra, be fitiavana ianao ary tsapanay ny fitantananao ny fiainanay sy mbatan'olona, fitantananao ny fiangonana ary indrindra ny fitantananao ny firenena manoloana ny loza izay efa miatra nanerina n'izao tontolo izao. Namaly vavaka ianao Tompo ary mandroso tsikelikely ho any amin'ny fandresena na dia mivalana retina azy, kanefa hetsan-danina izany tsy takona fiainana aminao ny fanakovitanana maro isan-karazany sy ny loza izay mitranga tampoka vitsy averoa mitady hamotika ny firenena. Anatrehan'ny rehetrarehetra ireny dia matoky sy mino izay fa ny sandrinao dia mitsotra mandrakariva ka miaro ny orinao, miaro ny firenena, miaro ny isam-batan'olona mba tsy hisy horingana ary mba hahatonga ny fahavalona ho resy tanteraka, satria marina ny tenina hoe ianao miady fa izahay mangina. Ny teny izay horaisina indray amin'ny dian'io ity mitondra fampahirizana sy fionona nananana fanantenana mandrakariva mba hahatonga anay hitodika ao aminao, satria ninonina ezaka atao amin'ny tenanay raha tsy eo ianao Jehovah Andriamanitra iray. Zava-poana ny zavatra rehetra dia mitenenina indray araka ny fombanao iray io, amin'ny anaranao Jesosy, amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo amintsika mandrakariva. Tamin'ny farantsika dia nijery ny tantara tao amin'ny bokin'ny Estera, tantarany Mordekay sy Amana izay tsy hiverenantsika lava intsony ny toe-javatra nisy tamin'izany vanim-potoana izany, ary mbola hidirantsika somary lalindalina iny tantara iny mba hahafantarantsika ny taridalana omen'Andriamanitra antsika manoloana ny fikasan-dratsy tady hamotika ny firenen'ny jiosy tamin'izany vanim-potoana izany, rinona ny ifandraisany amin'izao vanim-potoana izao. Fantatritsika fa Mordekay izay ray nitaizany Estera dia nelonany Amana izay azo lazaina hoe voatendry ho tanakavanan'ny mpanjaka tamin'izany vanim-potoana izany, ary vokatry ny fahasosorany tamin'ny Mordekay dia izy tsy nivantana tamin'ny mpanjaka mba handringanana na hamonoana ny Mordekay, fa le firenen'ny jiosy izay nisy Mordekay mihitsy no nientefany ny etraketraka ary nangataka tamin'ny mpanjaka mihitsy izy mba handringanana ny firenen'ny jiosy, satria tsy mitovy lalàna amin'izany firenena Jentilisa izany ny firenen'ny jiosy, fa hafa lalàna ary nisy arany fanendrikendrehana tamin'izany vanim-potoana izany hoe manohatra ny mpanjaka reto firenena jiosy reto ka tokony haringana, ary vitany Amana mihitsy no nandoa talenta ray alina ary vola zany, arena zany tamin'ny mpanjaka mba haneken'ny mpanjaka ny fandringanana ny firenen'ny jiosy. Ary teo no mijanona antsika ny sotomantsika lesona hoe matetika rehefa misy olona mijoro ny famarinana na ohatra ankohonana ka manana ady amin'ny
olona anankiray ao anatin'ny ankohonana ny olona anankiray de tsy vitany hoe inny olona iny fotsiny matafitohana fa manjary le ankohonany le olona zay mahasosotra iny koa no entefany valifaty ary de torak'izany koa na eo anivo ny firenena azy matetika ny zavatra mitranga rehefa misy olona tsy zaka ny zavatra ataony tsy araky ny eritreretina de manjary le firenena misy n'le olona mihitsy no kendrena hopotehana tanteraka kanefa raha ny tena marina le fijoroany le olona amin'ny famarinana no tsy zaka ka mahatonga fanenjehana mahatonga teti-dratsy mba entina hamonoana ary toe-javatra takan'izany ny zavatra mitranga teto amin'ny firenentsika ny loza anankiray tsy afaka ny valina retina kanefa tamin'iny valina retina iny de hitatsika ny fomba an'Andriamanitra ny firenena malagasy fa na de ao raha nitahotra sy ny orooro ary natahorana ho tafiditra amin'ny troisième vague indray tsika mahakasika an'ity corona variant delta ty zay tena nandripaka olona maro mihitsy de ny zavatra tsikatra am'izao vanim-potoana zao vokatry ny fitandremana sy ny fanajana ny fepetra de voaharo ny firenetsika na de mbola tsy resy tanteraka azy feon-dalam-pandresena kanefa ao anatin'izany ady zany mipotra ny zavatra hafa indray na tonga atsika nyresaka hoe andro farany zao rety am'ty zao tontolo zao ty tsy laozana loza ary iny valina retina zay mitranginy de vavan'Andriamanitra miteny mba ahatonga ny olona hitandrina hiambina mandrakariva manoloana ny loza zay mitranga ny loza kory rehefa hoe tonga zay voatery ho fandringanana mandrakariva fa mariky ny fitiavan'Andriamanitra mba hahatonga ny olona hitodika amin'Andriamanitra ka tonga ny olona hiambina raha hidirantsika somary lalindalina ty zao tontolo zao ty zay mamitsika ity de misy fiafarany tsy maintsy ho ravany ty tahaka ny tenantsika ihany ko samy resy lahatra an'izany rehefa mety zanak'olombelona rehetra tsy haharitra ho velona mandrakizay ety am'ty zao tontolo zao ty fa voafetra ny tombonandro hahavelomantsika ety am'ty zao tontolo zao ty ary tsy maintsy iroso ny fahafatesana ary ho antsika kristianina de mahafantatra tsara fa ny fahafatesana de tahaka ny torimaso fa misy vanim-potoana voatendrin'Andriamanitra amin'ny vanim-potoana andravana ty zao tontolo zao ty de isy ny fitsanganana amin'ny maty perana roa no isy am'izay vanim-potoana zay ary hitsangana daoly na ny tsara na ny ratsy fa zay nanao tsara ozy ny lazain'i Jesosy Kristy any amin'izao matoko fadimy de hitsangana ho any amin'ny fiainana fa zay nanao ny ratsy kosa de hitsangana ho any amin'ny fanamelohana kanefa mandritra ny tombonandrom-pahavelomana iainantsika izao no ahafahantsika mitandrina miambina mba tsy hanenina mandrakizay tsika ary zay afatry ny tenin'Andriamanitra hoe tsy mipetraka fotsiny hoe noho ny fiainana mandrakizay any amparany fa ampianarin'Andriamanitra na de am'izao androm-pahavelomantsika zao ary mba ho toepana ananatsika ny miambina mitandrina zay mahatonga n'ireny fipetra maro isan-karazana zay mbola tohizana mandraka ankehitriny ary isoratsika ny fitondram-panjakana zay mbola mitohy amin'ny fanajana ny fipetra mbola ao anatin'ny amehana ara-pahasalamantsika mba hahatonga atsika hitandrina tanteraka manoloana ny valana retina zay mbola tsy tena resy tanteraka kanefa tsy fantatra ihany koa zay mety ho aretina hafa mety hitranga fa ny tanjona kendren'Andriamanitra de ny ahatonga atsika mba hiambina mandrakariva mba hitandrina mba ho lasa ho toepana lasa fomba fiaina iainantsika mihitsy ny fiembenana ary ny fiembenana tsara indrindra de ny fanajana ny fipetra rehetra manoloa ny loza tampoka zay mety hitranga ety am'ty zao tontolo zao ety torak'izany nefa ny zavatra mitranga ny aretina tsy resy na de hoe mamaly vavaka ar'Andriamanitra fa de iny hitatsika iny ny fikotrehana ny famonoana ny filoham-pirenena ary raha ny tena marina osika tena hisy fiatraikany amin'ny isam-batan'olona eto amin'ny firenena ny fikasana mono ny filoham-pirenena
ary zay no zavatra mampatahotra satria rehefa mijoro ny famarinana ny mpitantana dia ny zavatra mitranga lasa ny firenena ray manontolo no mizaka ny vokany tsy fanomezantsiny akory ny filohampirenena fa eo anatrehan'izany indrindra ny tokony ahatonga tsika itololambavaka mandrakariva zay afatra napetratsika tamin'ny fariny hoe inonara no njara ndraikitra tokony ho raisitsika malagasy manoloana ny fisavorotana manoloana ny fikasana andatsakaina indrindra ny filoha zay mitantana an'ity firenena ity dia tahaka ny afatra napetraka Estera tamin'ny Mordecai nampitana tamin'ny jiosy rehetra hoe asevo ny fahadianana ny olona ary zay le fifadikan'izay fiverenana amin'Andriamanitra fitalaona amin'Andriamanitra mba hiain'ny fepetra avy amin'Andriamanitra ka manaja an'izay fepetra izay mba ho avitra eo anatrehan'izay rehetrarehetra izay tsika nefa nilaza tsy dia mankahala nyity firenena malagasy ty ange ny fahavalo zay ao ambadika ny firenena vahiny tena tianyty firenentsika ity tsy ny olona fa le tany zay tena hitoeran'ny arena miopapana ary tia ny hogejaina ho azy ary eo anatrehan'izay ny fikasana amono ny filoham-pirenena zay miaro ny tanindrazantsika dia tahaka ny hoe firenena malagasy mihitsy no halan'ny fahavalo fa raha ny tena marina dia zao vokatry ny fialonana vokatry ny tsy fahatatesany fijoroana famarinana dia manjary izy fiatraikany amintsika zany rehetrarehetra zany ka nefa isaoran'Andriamanitra satria tamin'ny fomba mahagaga no nahafantarana ny tetika rehetra zay nikotrehana hitondra korotana eto amin'ity firenentsika ity voaloza anankiray zany fa akoatra n'izany rehetrarehetra zany olona maro ny loza mananotanina hiatra ary zay no natonga antsika nyresaka hoe tsy tokony hovariana fotsiny tsika amin'ny fepetra ara-pahasalamana fa tokony hieritreritra mandrakariva inona avokoa ny loza mety hitranga rehetrarehetra dia miomana mametraka ny fepetra ilaina rehetra na ara-pahasalamana na ara-piarahamonina na eo amin'ny fandripahalemana eo amin'ny fiarovana tsy maintsy raisina avokoa zany rehetrarehetra zany ary izay ny mahatsara mitodika amin'Andriamanitra mba ahafantarina ny sitrapon'Andriamanitra eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany fa arakaraky ny anantonantsika an'Andriamanitra arakaraky ny ivavahantsika dia ny zavatra mitranga dia zao marina ny tenin'i Jesosy Kristy mirotsaka ny fanary ny fanaozy mampafantatra anareo na dia ny zavatra ho avy aza zavatra eritreretina ny fahavalo hamelezana ampahafantaran'Andriamanitra dia mimeloha ary manome ny fepetra ilaina rehetra Andriamanitra mba ahafahana miaro tena manoloana ny loza zay ho avy fa io loza io tsy afapela hidirantsika somary lalindalina ny bokin'ny Estera ny tantaran'ny Amana sy Mordecai satria nisy fepetra zay nasaina no raisiny jiosy tamin'izany vanim-potoana zany mba ho fiarovana ny ain'ny jiosy kanefa milohan'izany dia hijery tantara anankiray tsika zay mitovitovy amin'izay satria ny zavatra mitranga rehefa ny olona anankiray no tsy tiana dia misy fiatraikany eo amin'ny ankohonany ny tsy fitiavana n'iny olona iny olona zay miazona ny famarinana isy fiatraikany eo amin'ny firenena zay misy azy ny fankalana n'iny olona iny ary marina ny tenin'Andriamanitra hoe niza dia ho velona araka ny toe-panaraka an'Andriamanitra ozy dia tsy maintsy enjehany tsy moramora ny zavatra mitranga rehefa tena hiazona ny famarinana fa tokony heritreritra mandrakariva hoe tena isy mpanenjika isy fahavalo hisakana ny olona tsy andeha ho amin'ny fahamarinana ary eo anatrehan'izay ny mahatonga ny korotana maro isan-karazan'izay mitranga marina fa nisy ny tenin'ny fikasana zay niraisitsika tany amin'ny Zakaria 4:7 ireny hoe izaho ozy Jehova dia ho mandafy manodidina azy ary ho voninahitra eo afovoany tsy afaka ionona fotsiny tsika ny amin'ny teny fikasana ka anantena mandromandro fe izay fa eo anatrehan'izay ny fiazomana zany teny fikasana zany dia mitaky tena fienoana ny afatr'Andriamanitra fanajana ny fepetra satria tsy raisina moramora fotsiny amin'izao
ny teny fikasana avy amin'andriamanitra fa ho tanteraka amin'ny olona zay vonina ankato tanteraka ny teniny iaino tanteraka ny teniny andeha ho amin'ny fahamarinana ary raha vao manana eritreritra ka tena mikatsaka n'izay fahamarinan'izay de ny zavatra tokony ho ao an-tsainy olona anankiray de zao tsy maintsy enjehana izy tsy maintsy ho be fahavalo izy tsy maintsy hitranga daholy loza maro isan-karazany ary zay ny zavatra mitranga eto amin'ny firenetsika na inona zavatra atao raha mbola manana eritreritra ny fitondram-panjakana ka hiazona ny fahamarinana tsy maintsy be ny fahavalo hitady ny fomba rehetra mba hanakorotanana satria ny olom-boafidin'andriamanitra efa lalana izoran'izay manahaka an' Jesosy Kristy ary de ny teny mihitsy Jesosy Kristy hoe raha nanenjika anareo izy de zao mitsarovo izy zaho efa nenjehany talohanareo kanefa matoky za efa naresy zao tontolo zao ety amin'ity zao tontolo zao ty ozy no ahitanareo fahoriana zany akory tsy midiky fa de hitondra faisana mandrakarivotsika fa ao anatin'ny ady mangotraka takan'izany no isehon'ny voninahitr'Andriamanitra mba tonga ny olona iaiky tanteraka fa Jehova n'Andriamanitra hijery tantara anankiray tsika tantarany zanak'Israely le olom-boafidy le olona mifikitra amin'Andriamanitra le olona mankatoa an'Andriamanitra ary inona ny zavatra mitranga tamin'izany vanim-potoana zany manam-pahavalo ny zanak'Israely zay mitetika mandrakariva ny andravana an'izany firenen'ny Israely zany satria tena firenena tahin'Andriamanitra rehefa miazona ny fahamarinana ke de mirotsaka ny fahasoavany mirotsaka ny fitahiny ary zay le fitahiny zay ho raisiny ny vahoakan'izay tsy zakany manodidina zay tsy ritiny zay tiano azo zay de atao daholo ny fomba mamoehatra rehetra mba tsy hahafahan'le firenena migoka ny tompontsoa zay raisina avy amin'Andriamanitra de atao daholy ny fomba rehetra hitondra fanakorotanana mba angejana zany firenena zany ary mba hibodona ny tanin'ny vahoaka voafidy zay tany manan-karena aty amin'ny mpanjaka faharoa toko fahenina mitovitovy amin'io tantara ny Mordecai sy Amany io zay araka ny fantaritsika hoe felonana na tonga ny Amana zay nangataka tamin'ny mpanjaka mba handringanana ny fireneny jiosy satria velom-pelonana ny Mordecai izy anika nisy fiatraikany tamin'ny fireneny jiosy zany rehetrarehetra zany nampitondra faisana nampitaitaina ny fireneny jiosy fa saingy tamin'izany vanim-potoana zany de nifikitra tamin'Andriamanitra ary tena niaraka ny tolona mbavaka tao anatin'ny fifadikanina de ho hitantsika moa fa hidirantsika somary lalindalina io fa toetsy zavatra takan'izany ihany ko zavatra mitranga eo anivon'ny fireneny fa mialohan' zay hidirantsika lalindalina kokoa ny am'izay de hijeritsika de amin'ny mpanjaka faharoa toko fahenina de ny andimy fahavalo nataon'ny Elisa ozy amonjenany Israely tamin'izy ny dimy Siriana tamin'izany vanim-potoana zany ny Siriana de fahavalo zay mitady mandrakariva ny andringanana ny zanak'Israely ary tsy tongatonga ho azy zay le fandringanana zay fa vokatry ny fialonana vokatry ny tompontsoa zay hitany eo amin'ny zanak'Israely satria tiany ho andevozina tiany ho ampiasaina mba hitsetsefana ny arena zay nanana ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany ny andimy fahavalo ka hatramin'ny fahafolo no vakitsika aloha ary mpanjaka ny Siria ozy ny ady tamin'ny Israely ka nilaza tamin'ny mpanompony hoe ary ananina ny itobiko ary ilay lehilahin'Andriamanitra kosa naniraka tany amin'ny mpanjakan'ny Israely nanao hoe tandremo fandrao makany ananiny ianao fa any no idinan'ny Siriana ary ny mpanjakan'ny Israely naniraka tany amin'izay nolazay ny lehilahin'Andriamanitra tamin'ozy sy ny nananarany azy ka nampiambina tany tsy indray mandeha na indroa azy zany hoe le tetika fikotrehana fanakorontanana mba hiady amin'ny zanak'Israely tsy indray mandeha le tetika fikomina fa tena imbe dehibe kanefa ty lehilahin'Andriamanitra zay resahany teny soratra masiny ity de Elisa le mpaminany zay nirahan'i Jehova nampahafantariny ny zavatra mitranga eo amin'ny firenena misy azy ary ny mpanjakany Siria tsy nanafina ny fikasany tamin'ireo olona tamin'izany vanim-potoana zany fa nilaza ary no amelezantsika ny zanak'Israely niresaka tamin'ny mpanompony izy
teo anatrehan'izay nefa fantatry le lehilahin'andriamanitra tsy hoe nandre izy a fa mampanompon'andriamanitra azy de fantany ny zavatra hitranga. Misy olona voafidin'andriamanitra eo amin'ny taranaka voafidy mba hampitandrina ny mpanjaka sy hampitandrina ny vahoaka manoloana ny loza zay efa nitranga ary teto tsy indray mandeha ozy araky ny 15 hoe ary ny mpanjakan'ny Israely naniraka tany amin'izay nolazay ny lehilahin'andriamanitra taniny sy ny nananarany azy ka nampiampina tany tsy indray mandeha na indro azy zany hoe iny be deaibe zay milaza amintsika hoe mitetika fanakorontanana tsy mijanona amin'ny zavatra anankiray fa miseho amin'ny fomba be deaibe. Misy zavatra kotrehany etsy fa rehefa tsy mahomby iny de mitady zavatra hafa indray izy ambolena korotana ary rehefa tsy mahomby iny tsy mitsahatra fa isan'andro de mitady ny fomba rehetra hiteraka korotana manoloana an'le vahoaka zay miazona ny famarinana indrindra ny mpitondra tamin'izany vanim-potoana zany. Kanefa ny fisiny ty lehilahin'andriamanitra ty de lasa fiarovana ho an'ny zanak'Israely zay nafantatra nitetika zay nikotrehany Siriana tamin'izany vanim-potoana zany ka nampitandrina izy ny mpanjakan'ny Israely nampaniraka tany amin'ny mpanjakan'ny Israely hoe tandremo fa zao ndray nitetika ataon'ny Siriana hitadiavany hamelezana ny zanak'Israely ary teo anatrehan'izay tsy natoko ny mpanjaka fa nampaniraka olona tany amin'le toerana nitendren'le mpanompon'andriamanitra hoe mandana hoe jerevo de rehefa tonga tany ko de hita fa marina le zavatra nytenen'le lehilahin'andriamanitra de nandray ny fepetra rehetrarehetra ny mpanjakan'ny Israely nampiambina mba ho fiarovana ny zanak'Israely tsy ho taminy ny fahavalo ary zay le resantsika hoe ny fepetra de tena tokony ho fomba fiainana mihitsy fepetra ny fiarovana na amin'ny aretina na amin'ny korotana na amin'ny fandriampahalemana amin'ny zavatra maro isan-karazany satria tsy tambo isaina ny loza zay nitranga ary tsy tambo isaina ny fikotrehana fanakorontanana avetsy averoa fa raha olona miaraka amin'Andriamanitra de olona miambina mandrakariva olona miaino an'Andriamanitra mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra ary mamantatra koa ny fepetra apetrak'Andriamanitra zany hoe takina tsy vitan'le lehilahin'Andriamanitra fotsiny fa hatramin'ny mpanjakan'ny Israely mba hitodika amin'Andriamanitra satria ny fanekeny ny tenin'le lehilahin'Andriamanitra de mariky ny fanekeny an'Andriamanitra ary zay ny soratsika an'Andriamanitra satria ny filoham-pirenena de olona matahotra an'Andriamanitra ary anisan'ny zavatra nafinaritra ny teny fikasana zay niraisiny tany amin'ny Isaia 1:7 ny 10:10 hoe tena olon'Andriamanitra tena mahatoky ny fiarovan'Andriamanitra ary mivavaka ho azy tsika mba tsy ala amin'Andriamanitra satria amin'ny vanim-potoana mbola fikirany amin'Andriamanitra tsy izy rery narovan'Andriamanitra fa arovan'Andriamanitra hatramin'ny firenena mba ho fantatry ny olona rehetra fa Jehova no miady ho atsika fa tsika kosa mangina mba ho tanteraka ny teny fikasana ary io teny fikasana io matoa tonga de tsy maintsy tanterahan'Andriamanitra hoe ho mandafo manodidina ary ho voninahitra eo avoany teto iraka ny rahan'Andriamanitra vokatry ny fitiavany ny zanak'Israely ty lehilahin'Andriamanitra ty zay napafantatra ny mpanjakan'ny Israely hoe tandremo fa tena mikotrika mitady amely atsananiny reto tafika Siriana reto inona nefa ny zavatra mitranga teo anatrehan'izay rehetrarehetra zay 9:12 de sosotra indrindra ny fon'ny mpanjaka ny Sireozy no izany zavatra zany ko ny antso ny mpanompony izy ary nanao taminy hoe tsy ambaranareo ava zay ataontsika momba ny mpanjakan'ny Israely aroy ny mpanompony anankiray tsy misy ry mpanjaka tompo kozy fa Elisa mpaminany ao amin'ny Israely ihany no milaza ny mpanjakan'ny Israely na de zay teny lazainao ao amin'ny trano fandrianao azy aroy ny mpanjaka andeha izao zay itoerany mba ny rahako isambotra azy ary nalazainy taminy hoe indro ao Dotany izy zay ny fandehany taitra mihitsy ny mpanjaka satria nitetika rehetra zay nikotrehany amelezana ny zanak'Israely fantatry ny mpanjakan'ny Israely de melo noho ny fisiny ty mpanompon'Andriamanitra ty zay nyresahan'Andriamanitra ka nampahafantariny zavatra mety hitranga ary ny aino azy ny mpanjakan'ny Israely teo anatrehan'izany rehetrarehetra zany de neritreritra ny mpanjakan'ny Siria tamin'izany vanim-potoana zany hoe misy mamadika ny ray amintsika fa ahoana moa
no afantaran'ny mpanjakan'ny Israely ny tetikady apetrakintsika rehetra de reto nefa nafantatra tsara ny zanak'Israely ka tena tsy misy mamadika eto amintsika ozy fa ny zavatra mahagaga misy lehilahy anankiray ao ka ny zavatra zay na heritra retinao amin'ny hevitra mifandrinao azy ozy de efa fantany de meloha arak'izay voalaza amin'ny 15 roy ny mpanompony anankiray tsy misy ry mpanjaka tompoko fa Elisa mpaminany amin'ny Israely ihany no milaza ny mpanjakan'ny Israely na de zay teny lazainao ho mitrano fandrinao azy mahafantatra ny zava-miafina rehetra tsy hoe Elisa ny mahery fa Elisa mifikitra amin'Andriamanitra de ampahafantarin'Andriamanitra ny zavatra mitranga rehetra ary tsy ho azy rery ihany fa mba ho fiarovana le firenena le vahoaka voafidy araka ny resantsika hoe ny vahoaka an'Andriamanitra tsy maintsy be fahavalo tsy maintsy misy tetika hokotrehany anapotika n'izany vahoaka an'Andriamanitra raisitsika hoe le vahoaka an'Andriamanitra ny olona miazona amin'ny fahamarinana am'van'ny mpotoana ka te hizotra amin'ny fahamarinana tsy tokony hilamindamina fotsiny am'izao fa tokony hitandrina mandrakariva ary tokony handray ny fiepetra rehetrarehetra mba hahafahana miambina ho fierovatena amin'ny lafiny rehetra mihitsy ary mila mifikitra mandrakariva amin'Andriamanitra mihaino ny feon'Andriamanitra mba hatonga ny fiarovan'Andriamanitra gaga ny mpanjakany Sirika eo anatrehan'izay hoe ahoana koa zany hoe lehilahy anankiray ao amin'ny zanak'Israely mahafantatra na de zay tetika zay kotrehanao amin'nytrano fandrina azy de lasa ny fototra am'izay tany amin'ny Elisa ny fanenjehana andao ho tediavintsika Elisa andeha ozy izao zay toerany mba hanyrahako hisambotra azy ary no nolazaina taminy hoe indro ao Dotany izy ary zavatra takan'izany ny zavatra mitranga satria niazona ny marina Elisa nitazona ny fahamarinany Elisa ary tsy nitazomina ho azy samindrery fa ho fiarovana ny fireneny nahatonga azy nampitandrina ny mpanjakan'ny Israely amin'izay vanim-potoan'izay satria mizotra amin'ny fahamarinana de inona ny zavatra mitranga tsy maintsy misy ny fahavalo ary lasa Elisa ny fotorany fanenjehana rehetra kanefa nytanjona kendrena amin'ny famelezana ny Elisa mba hisakanana ny Elisa tsy ampitandrina ny zanak'Israely manoloana ny tedikady ataon'ny Siriana mba hamotehana ny zanak'Israely de nandray fanapahan-kevitra ny Siriana tamin'izany vanim-potoana zany ny 512 amin'ny mpanjaka faharoa 1 ary de nampandeha soavaly sy kalesy sy miaramila be hoany izy ozy ka tonga alina reo manodidina ny tanàna rehefa ny fomaraina koa ny zatoviny lehilahy an'Andriamanitra ka nivoaka de indreo nisy miaramila sy soavaly ary kalesy manodidina ny tanàna de olay zatovy taminy indrisy tompoko ahoana nataotsika ary Elisa aza matahotra fa ny momba atsika ozy debe no ny momba azy tena taitra ny mpanompony Elisa tamin'izany vanim-potoana zany ary raha mifomaraina de hitany fa tsy ny zanak'Israely tsony no didinina fa le Elisa zay nampafantatra ny zava-miafina sy ny zavatra kotrehany no didininy miaramila be deabe zany hoe nitetika hamono ny Elisa ary zany zavatra zany tsy hoe mametraka amin'ny lafiny anankiray misy ny mpanompon'Andriamanitra irahan'Andriamanitra mba hampafantatra amin'ny firenena ny zavatra mety hitranga kanefa amin'ny lafiny anankiray ihany ko de tahaka ny mipetraka eo amin'ny toeran'ny Elisa ndray ko ny filoham-pirenena hoe tena hampahafantarin'Andriamanitra azy ny zavatra hitranga rehetrarehetra anika hala ny fahavalo de izy no hifotorany valifaty ary zay no mahatonga n'le tetika famonoana rehefa tena jerevana ty tenin'ny Elisa ny 9 ty 1 mpanjaka faharoa 1 hoe aroy Elisa aza matahotra ozy fa momba atsika debe noho ny momba azy de ohatra mitovitovy amin'ny teny zay azon'ny filoham-pirenena teny toky Isaia 1 ny 1 aza matahotra ianao fa mombanao ary aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitra ao mampahery anao sady mamonjy anao eny mitantana anao amin'ny tanana agavanany fahamarinako zany rehetrarehetra zany de toky ho an'ny olon'Andriamanitra satria Elisa tsy taitra teto manoloana ny fahavalo zay mitranga satria fantany fa Andriamanitra ny momba azy ka nanome toky ny mpanompony izy aza matahotra fa ny momba atsika
dehibe no momba azy ajanontsika hatreo de ny fampahirezana am'ty anio ety fa ho hitantsika moa ny toy any tantara fa ny zavatra misongadina ao anatin'izay de zao ny vahoaka an'andriamanitra miazona amin'ny fahamarinana raha mbola miazona amin'ny fahamarinana ny mpanjaka de tsy maintsy be fahavalo ary mitady ny fomba rehetra amin'ny tehany ny vahoaka an'andriamanitra kanefa zay le famotehana ny vahoaka an'andriamanitra de misy fifofony ny ain'ny mpanompon'andriamanitra zay ifampiresahany mahatoky anefa elisa teto satria fantany andriamanitra zay naniraka azy fa momba azy mandrakariva ka ny teny tam'le mpanompony hoe aroy elisa aza matahotra fa momba atsika dehibe no ny momba azy ary zay teny zay ihany keo no entina hampahirezana atsika am'izao teny fampahirezana zao tokony atoko mandrakarivotsika satria jehova efa nyteny izao ho mandafo manodidina azy ary voninahitra eo fony zany akory tsy midika hoe mipetrapetraha fotsiny am'izao aoka mandromandro manana retina fa misy zavatra takina eo anatrehan'izay de ny fiambenana mandrakariva manoloana ny toe-javatra mitranga rehetrarehetra ary mahatoky nefa ny tenin'andriamanitra eo anatrehan'izay hamafisiny ty mpanjaka faharoa toko faheniny ty ny andininy fahenina ambe folo hoe aroy elisa aza matahotra fa momba atsika de be no momba azy na inona tetika hokotrehana raha mbola ao io andriamanitra io raha mbola misy ny fifikirana amin'andriamanitra tsy arakaraky ny hoe ty firenena matanjaka ty andeha anakarama mercenera ty ampiasa vola be mba entina hamonoana le vahoaka an'andriamanitra fa ny momba atsika ozy dehibe no momba azy zany hoe amin'ny fomba tsy takatry ny saina nidiran'andriamanitra antsehatra mandrakariva manoloana ny toe-javatra zay mitranga ka na inona mety oloza mananotanina fantatra de miloha avokoa amin'ny fomba tsy takatry ny saina ary zay le hoe ny momba atsika dehibe no momba azy de midika fa tsy apositsika fa maro ny olona zay tena irak'andriamanitra zay ataon'andriamanitra fitaovana mba hanolotsaina ny mpanjaka mba hatonga fierovana ny firenena hatonga ny olona ifikitra amin'andriamanitra tsisy zavatra azo atao afa-zao ny fitodiana amin'andriamanitra re olona ny firaisaposy ny firaisan-tsaina vahoaka an'andriamanitra ty firenena malagasy ity ary tsy tokony andaha izany tsika fa vanim-potoana tokony atonga atsika ho tonga mifanolora-tena tanteraka zao vanim-potoana zao satria araka ny resahantsika hoe raha ty tantara atao am'mpanjaka faharoa toko faheniny ty tsy indray mandeha no nikotrika amely ny vahoaka ny israely ny sirianina ny fahavalo fa tena iny be dehibe zay milaza amitsika hoe tsy mitsaratra nge mitetika fanakorontanany tonga ny aretina avy amin'ny devoly daholony mahatonga an'izany rehetrarehetra zany tonga ny fikasana hamoniny filoham-pirenena tetikady avy amin'ny devoly fa matetika le olona voahiraka no tsy mandinika tsara fa hifototra any aminy io toe-javatra io ary tsy hitsahatra hatreo fa mbola be dehibe nitetika kotrehana sy ny fanakorontanana maro isan-karazany satria tsy hizaka ny satana mihitsy zany hoe firenena matahotra an' Jehova zany satria hisandratra iseho ny voninahitr'andriamanitra ary hianjahanja ny fitaka rehetra ataon'ny devoly eo anatrehany zany rehetrarehetra zany ary zay ny tsy tokony atahoratsika kanefa zay tsy matahotra zay akory tsy andeha hietraketraka ka andeha ireare fa mandeha ampanedreteny eo ambanin'ny fitantanan'andriamanitra mba hatonga atsika ho asandratra rehefa avy eo de mila mahatoky tanteraka tsika satria marina ny tenin'andriamanitra zaho ozy jehova ho mandafo manodidina azy ro voninahitra ao voany etondray ny teny fikasana zay raisitsika dia teny zay nampitondrana ny elisa aza matahotra fa ny momba atsika dehibe no ny momba azy na inona tetika atahorana tady amely ty fireneny ty am'izao vanim-potoana zao aloha ny momba atsika dehibe no ny momba ny fahavalo mitady amely ny firenena fa ny fahavalo nefa de zao mitondra miaramila be izy mampitahotra izy mampangovotra izy kanefa de zao tsy afa manohitra ary hitantsika moa nytoy any tantara manoloana ny toe-javatra mitranga taka an'izany fa miditra antsehatra mihitsy andriamanitra
miditra antsehatra mba ho famonjena ny vahoaka ny Israely zay inoantsika ihany keo fa na inona na inona tetika mikotrehana de diavana anapotika ny firenena, anapotika ny fiangonana, anapotika ny tokantrano, anapotika ny vahoakan'Andriamanitra zay mifikitra amin'Andriamanitra matokony de ny fikasana ny momba antsika dehibe no ny momba azy voninahitra ao amin'Andriamanitra rereny hivavakisika satranao Jehovah'Andriamanitra ray ny amin'ny teny fikasana mafisinao mandrakariva mba tsy hatonga anay atahotra na angovotra kanefa hatonga anay kosa hitodika aminao sy iainony fiapetra rehetra apetrakao zay omenao amin'ny alalan'ny mpanomponao isa tokony na ara-nofo na ara-panahy mba hanajana ireny satria tsy fantatra efa tampoka no hevin'ny loza dia tahaka nitetika ataon'ny Siriana ihany koa tao anatin'ny miafina no nikotroka amely ny vahoakan'ny Israely kanefa vokatry ny fifikiran'izy ireo tamin'Andriamanitra dia ny zavatra mitranga dia miditra antsehatra ianao nampafantatra ny tetikady rehetrarehetra mba ho firovana ny vahoakanao ary dia mba ho fitaratra ho anay ny fanapahan-kevitra raisin'ny mpanjakan'ny Israely ny aino le lehilahin'Andriamanitra tsy mipetrapetra-potsiny tamin'izao fa teo amin'izay nahafantarana fa hamely ny fahavalo dia na nisy mpiambina ary zany indrindra mangatahanay aminao tompo tsy hatonga anay mandromandro manana retina fa tonga anay hiambina mandrakariva hitandrina mandrakariva iray fo iray saina manoloana ny fahavalo mitady amely ity fireneny ity taraina aminao izay ny fanahinao masina mankaiasa mba hampitodika amin'izao firenena zao ho aminao mandrakariva mba fan'izao firenena zao mijoro mandrakariva ny fahamarinana sy amin'ny fahatahorana anao mba hiadanina ny firenena dia misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manao ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny tompo ho antsika